fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra. Miaraba tompoko. We are greeting everyone. Pasteur Isidore avy amin'ny fiangonana fanany voninahitra. It is Pastor Isidore from the Church Spirit of Glory. Miaraka amiketo aralahy Jean-Claude mpandika teny To be with me now is Brother Jean-Claude, the translator. Aviany amajangy zay nitongeto. We are coming from Mahajanga before we come here Anefa niasa nasain'Andriamanitra ataonay. to fulfill the task that God appointed to us. Miarabantsika vahoaka ny Antananarivo We are greeting everyone, every people here in Tananarivo. manana hetsika lehibe zay ho karakaraina isika. We have an important time that is made for you. Manomboka amin'ny fahatelopolo ny volana Novambra ho avy izao. From 13 November, Alakamisy ho andro it is on Thursday, amin'ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny roa. starting from 12 till 2 o'clock Amin'ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny roa ao amin'ny tranom-pokon'olona Isotry. at Theatrol House, Tampoknurla Isut. Matsapa zay fa misy zavatra tsy maintsy efainay eto Antananarivo We are convinced that there is something that we have to do here in Tahaka Tananarivo, ny nanefana ihany zany tao Mahajanga sy tamin'ny toerana maro. as we have paid it for Mahajanga and in every other place. Ary tonga zay anefany zany amin'izao fotoana izao. And we come here to pay this for you. Mety gaga ianao fa manina no adika amin'ny teny anglisy any afatra. You may ask yourself, why is it to be in English version? Satria zao afatra zao dia re manerana izao tontolo izao. Because this message is shared for everyone in the world Amin'ny alalan'ny internet through internet, ka izay tsy mahay teny malagasy dia mba mahafantatra azy amin'ny fiteny anglisy. and those who are not able to know about Malagasy know it about in English. Araka ny teny Jesosy mitoroa ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. As Jesus said, ordered to preach gospel to every mankind. Alohan'izany dia hivavaka isika. And before that, we are going to pray. Rahalahy Jean-Claude hitondra antsika ao anaty vavaka. Brother Jean-Claude will pray for us. Yes. Father, Rayo, thank you very much misaotra betsaka for giving us this opportunity ny amin'ny nanomezanao anay ity tombontsoa manokana ity. for us to share the message from you. Mba hahafahanay mizara ny afatra avy any aminao. Please, Lord, give us your message, Meo anay tompo ny afatra ao. because we live on your word. Satria zay dia mivelona amin'ny teninao. We live on your will. Mivelona amin'ny sitraponao. Lord, this is time for everyone to have this message. Izao no fotoana ahafahan'ny tsirairay avy handray ny afatra ao. And I ask this in name of Jesus Ko Christ. mangataka zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Androany dia iresaka ny atao hoe ireo trosa dimy ny fanosoran'Andriamanitra. Today I am going to talk about the debt that has to be paid. Satria rehefa nanositra an Jesosy Andriamanitra dia nisy trosa dimy tsy maintsy efainy. Because when God anointed Jesus, there must be 5 kind of debt that Jesus had to pay. Dikan'izany ny ositra tsy natao hifaninanana. It is not that the anointment is for competition. Fa misy asa miandry ao ambadiky ny ositra. There is the working that is waiting beyond the anointing. Raha ny marina misy trosa tsy maintsy efaina aorianany nanosorana. In truth, there must be a job that you have to pay after the anointing. Ny apôstôly Paul dia nilaza. The Paul Apostle said,